Cipaka, Yatima Vita, Yaramaita, Yaran Pale, Amoni Morale, Sama foka, sisi mchoka, ratene, siagalane, jamar panyetka, chimitinyetka, saranyaso, siagalanaso, yeah, it's a melody. It's a melody. It's a melody. It's a melody.
Siausaliaka. Kula sakwe anak mata saya, buka pela jakwe mata longan saya. Kula sakwe anak mata saya, buka pela jakwe mata longan saya. Kana kana malwanga nakwo oke. Onde bebe, fala se bebe. Onde bebe, canto se bebe. Eu te faço assim. É o show. Lunga bella giacca si mai stiano. Andiano sappiani, iniziano sappiano. Siamo sui mammi la mira sai. Siamo sui mamma il fuoco l'acchio. Di lunga bella giacca si mai stiano. Andiano sappiani, iniziano sappiano. Siamo sui mammi la mira sai. Siamo sui mamma il fuoco l'acchio. Avanzare aspetta mi schieri sapete. Avanzare aspetta mi schieri sapete. Oggi vedi, sarà si vede. Oggi vedi, sarà si vede. Oggi vedi, sarà si vede. Oggi vedi. Inartuko Palmera Batsigaretra amin'izao alahady atoandro miran'andro raha izay ny filaza azy, izany hoe tsara ny andro aty Frantsa ary nekadaizany aty Frantsa mihitsy ny tsara ny andro ary satria lasa ny orana ny eto Paris aloha Île-de-France dia tsara zany ny andro ary io andro tsara io dia nanomboka omaly ka dia misaotra n'Andriamanitra isika amin'izany ny any Madagasikara koa dia manomboka tsara ny andro ary any amin'ny faritra indrindrandrindra ny any Nosy any zao dia voateo dia tsara ny andro mazanga ihany koa farafangana ihany koa mipaotsatoka ohatra ny isan'andro miarabantsika menakavy akory aby toko salama akory lia akory laly akory atsika aby ao manahoana toko ny fandaratsika androany dia isaoran'Andriamanitra aloha velontsika ary tsy mba hoe misy hoe mahafoaka na gueule de bois raha mifilaza azy raha ny abe sy ny amariny ny akama tonga omaly sy ireo vahiny nasaina tamin'ny zavatra natao tamin'ny tokantrano fetiny tena zany amerina fisaorana moa za ary resaka momba an'izay ary rehefa aveo fandrahantsika dia resaka momba ny tenako manokana zay no tatrasika ataotsika androany satria maro ny engagement maro ny zavatra tenenina ary maro koa hoe maro na any anao Juliette Kemba milaza le dala fa vitsy ny manaraka eo ny olona ohatran'ireny manko tsy afenina fa tsisy saina zany dia mendrika azy dia bloquena izy ary manaraka an'ilay izy manabe izy dia izy milaza fa vitsy manaraka an'ilay ity satria vitsivitsy reny le karazan'ny olona ho azavaiketo rehefa avy eo satria tonga tsy natrona ohatra ny vinato tsy mare fosa zany ity ny sakafoko androany atoandro asehoko amintsika ihany aloha fa mbola tsy mahinana zao satria diboky ny hafaliana mbola somary rerateraka ihany koa amin'ny zavatra atao nefa na izanaty zany ny rendez-vous dominical miaraka amintsika menakavy dia tsy maintsy tanterahana ary ny fiainana rehetra ao alohan'izany dia tsy maintsy kajiana daholo satria sao mandary teniteny foana rehefa manao tony mission tony ka mila fitandremana be mila fanajana ihany koa an'ireo mpiaina ary fanajana amin'ny alalan'ny zavatra tenenina
fanajana amin'ny alalan'ny fikarohana ny satria tsy afenina fa ny zavatra hitovizanareo rehetrarehetra rehefa miresaka amiko directa sy hoe tena tonga de miresaka amiko ambava tsotro zao dia hoe pointu no sady structuré ny analyzy zay atao eto amin'ity fandarana. Tena marina zany satria tsy misy zavatra mandehandeha ho azy tonga eto ka ho lazaina fotsiny am'izao ka na ny zavatra lazaina publika sy ny zavatra resahana any amin'ny kolisy dia tsy maintsy mifampandray ary tsy maintsy cohérence sy manaraka ny lozika ny tompony ny renseignement na ny tompony information ary indrindrindrindra ny zavatra tedaviny ny vahoaka ka hampandroso azy any amin'izany hoe tolona mazava arakaraky ny tady na ny hoe zavatra tadiavin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy dia tsy misy afa-tsy anankiroa telo ny fampandrosoana ny Madagasikara, ny fametrahana ny famarinana ary indrindrindrindra ny fahasalaman'ny malagasy amin'ny zavatra rehetra na ny fahasalaman'ny paosiny na ny fahasalaman'ny vatany sy ny sainy sy ny fony ara-fanahany dia tafiditra ao anatin'izany. Ny tenako manokana no resahana ao androany satria maro ny zavatra atao sy ny resahana sy indrindrindrindra sy ny resahan'ny olona momba ny tenako dia tsara no resaka sy mametraka hoe ahoana moa zany Fleury-Rakotomalala zany amin'ny zavatra ataony. Tantara tamin'izany andro no tadidiko aminareo eto. Fleury-Rakotomalala natany amin'ny classe de 5e raha tany amin'izany atao hoe CEG Nansana zany tsy nandeha tany amin'ny sekoly privé izy no ny antony maro samihafa tsy voatery ara-bola. Rehefa avy nody avy tany La Réunion ny tenako de rehefa nianatra tao amin'izany CEG Nansana zany de tena nalahelo satria ary eritrereto ary amin'izany le CEG Nansana mbola vao vita vao aingana ary tsara fitaovana kanefa na izany na zany nahita ny tenako ary nahatsapa hoe tsy mitovy tany amin'le toerana nianarako fahiny. Alohan'ny natongavana tao Nansana de mbola tany Fianaratsoa aloha ary école privée le tany Fianaratsoa fa tena lazaiko anareo fa valaka ary tena valaka raha ara-pitaovana. Efa ianao mandoha vola zany amin'ny écolage. Tamin'izany toeram-pianarana zay nandanako dia leader foana ary nitarika ny iray kilasy matetika dia ny fanatanjahantena, matetika dia ny fanatsarana ny fifandraisana ao anatin'ny lakilasy, matetika dia ny fanatsarana ny ara-pahaizana ao am-pianarana. Ary hany ka na de maro ary ireo mpiara-nianatra tamiko no tsy tadidiko fa misy ihany koa nefa ireo tsy adiniko mandrakizay satria niara-nivoatra, niara-nanao ny soa ary niaraka niezaka ho tafita teo amin'ny fahaizana aloha zay niainana ao anatin'ny saina sy fahaizana mandray mifandray aman'olona ary indrindrindrindra fahaizana nentina teny amin'ny fiarahamonina. Tsy mba izahay génération TD1 tao amin'ny Rabearivelo, lycée Rabearivelo nandeha hilaza hoe zao zahay na zao zahay kanefa ny amin'ny zavatra anankiray dia ilaina ihany ny milaza azy satria anisan'ny génération niary tamin'ny mafy zay, niary tamin'ny fahantrana, niary tamin'izany atao hoe malgasisation napetraky ny filoran-tsiraka tamin'izany, niary tamin'izany hoe fanapotehana ny système scolaire tamin'izany andro zany. Tsy afenina fa marina zay miteny hoe tena nipotehany nga raha-tsiraka ny système scolaire malagasy
na dia nanao sekoly maromaro ary izy tena mipotehany tsy azo ataony mandainga amin'ny zavatra miseho sy ny zavatra misy. Ka normal be le firenena raha amin'izao fotoana izao satria ny génération tamin'izany reto génération neuf de moyenne hoy no mitondra ny firenena na ireto génération kamla no mitondra ny firenena satria tao anatin'ny fahantrana tanteraka no niainana. Rehefa mandinika ny olona miara-miasa amiko amin'izao fotoana izao, rehefa mandinika ny mpiarabelona, ny fiarahamonina izay manindrahindra dia sahirana ny saiko satria ao ihany koa ny manompo aloha ivelan'ny cercle fermé na semi ouvert miarahako satria tsy afenina fa ny mouvement akamo dia tena misafidy mihitsy ny olona miaraka aminy, mila olona décisif, mila olona manana certaines compétences dans son domaine, mila dynamisme ary mila olona mahalala an'izany atao hoe redevabilité amin'ny firenena, mila olona ihany koa tsy tia ary tena miady amin'izany atao hoe fandraindraisana, fangalangalarana ao anatin'ny fitondrana ny firenena. Izany hoe halan'ny akama zany ny mpitondra amin'izao fotoana izao, halan'ny akama koa izay mpitondra nandrendray tamin'izany andro mitondra ny firenena. Izy io dia avy amiko no niangahany io zavatra io satria izay le zavatra tiako ampitaina sy zaraina ny malagasy hoe tsy voatery manao politika ianao ary hoe amin'ny alalan'ny politika ianao vao tafavoaka amin'ny fiainana. Tena diso ary tena diso tanteraka izany satria izahay izao no tena tonga anahako ny resaka an'izany hoe TDA izany. Raha mahatsiarotsiaro an'izany izao ireo ray kilasy tamiko tamin'izany andro izany dia tena mahatsiaro izy hoe marina izany tenin'ny Fleury izany. Araka ny fampiresahako tamin'ny akama izay mifampivory teo moaly satria j'ai retrouvé mon meilleur pote, mon meilleur ami, mon cercle de classe tamin'ny zany terminal D1 tao amin'ny Rabe Arifely zany. On l'appelait le génie de notre classe, mais c'était tout simplement le génie que Madagascar pouvait avoir, sinon puisse avoir. Tsy tohizako moa fa manjary mandoka teny eo fa ny zavatra tiako ampitaina aminareo fotsiny dia hoe raha tamin'izany classe zany no mahazo 15 de moyenne ianao, sachez que vous êtes considéré comme nul parce que vous êtes le dernier. Donc 15 de moyenne zany zany tsy mitraka tamin'izany andro zany tao anatin'io classena io. Fa izahay menakavy ireo on était que 28 satria io classe io zany na classe major azy dia hiandrandray ny firenena dia natao vitsy mihitsy ary ny dadany andrimatoa ny Rady Rafalimanana no intizy teo proviseur anay tamin'izany ary izy no namorona ny système d'élitisme io. Zay mahatonga anahy hoe ninona ratsy nataon'ny Rady Rafalimanana tamiko milaza sy miteny amin'ny vahoaka hoe tandremo le boy fa tsy afaka nitory an'ny Rady mihitsy noho ny relation d'estime lasa mpinamana moa zay taty aoriana rehefa lehibe ny tena tamin'ny nga Rafalimanana Albert. Izy nametraka an'io klasy d'élite io zany na hoe major. Fa zavatra lazaiko anareo izay tsy hoe taranaka olona nanankarena fa tsisy nahazo bourse na nday aza na ny ray aza tao anatin'ny klasina io. Ary nanomboka teo nanomboka anahako tena hoe halako zany politika zany. Halako ny mpanao politika fa nanenjika anay io zavatra io ary rehefa nanomboka ny teny sy ny resaka dia nifanena ary nanatona ny akama ray promotion niara-nianatra sy ny karazana. Ka ao anatin'izany zavatra zany hoe amin'ny maha-leaderany tena zany io tsy hoe zany nandeha nosy tena nanosika tena na hoe nisorana
Je ne sais pas que je me suis approprié de la qualification, mais on me l'avait donné depuis même ma classe de 5e. Et autant, c'était pas le meilleur de la classe à l'époque. Il y en avait au moins 4-5 avant moi. Mais je peux vous dire qu'ils m'ont accordé cette place de leader de classe, même chef de classe, enfin, tellement il était timoré, les gens ils ont préféré s'adresser à Fleury. Parce que je pouvais sans problème parler aux profs, leur parler de nos doléances. C'était une classe qui ose, quoi, qui osait à l'époque. Ka ny rehefa tonga tamin'izay dia normal be raha ohatra hoe misy zavatra atao zany dia mitarika foana satria ao anatin'ny filozofiako zany dia zao hoe on est mieux quand soi-même on décide de choisir son chemin que se laisser embrigader par le choix des autres. Je suis à l'aise quand je m'impose des défis, des impossibles à transformer en possible. Ny zavatra tena hoe comment on dit ça, fanavotana zany na hoe ady entina amin'ny zavatra atao dia tsy maintsy misy foana zany défi na zavatra focus apetraka Fleury Rakotomalala amin'ny lalana sy amin'ny hetsika sy ny fihetsika zay ataony. Ny défi goavana ho an'ny firenena zao dia ny fametrahana olo-marina, fametrahana malagasy tsy voatery manam-pahaizana fa manana fahendrena, malagasy hita amin'ny zavatra nataony tao anatin'ny fiainana, inona ny vitany tony olona tony tao anatin'ny fiainana, nandray anjara ve tony olona tony tamin'ny fijerena na ny fitantanana ny tsy voatery tao anatin'ny fanjakana ihany koa, fitantanana sy fanampiana ny malagasy mpiarabelona, mila an'izany ny malagasy ny firenena ary mila ihany koa olona afaka manapaka aingana sy mahatojo mahatratra any amin'ny dingana ambony ary malaky. Manana ihany koa autodiscipline amin'ny fiainany mba hametaka ny discipline na ny fanaraha-maso, ny fahendrena, ny fahaiza-manapaka eo amin'ny firenena. Tsy voatery ho manam-pahaizana hoy aho satria ny antony dia zao. Raha ohatra ako milaza an'izany hoe tsy maintsy manam-pahaizana dia na ny fampianarana nataoko tamin'ny mpianatra raha tany aloha dia diso avokoa satria izaho Fleury Rakotomalala no miteny an'ity phrase ity ary tsy reraka no mizara azy amintsika malagasy hoe à partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus à faire. À partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. Hitako zany tao anatin'ny lalana lalovako rehetra ary ny zavatra tena tsapako dia zao. Ao anatina niveau anankiray zany hoe niveau ambony io dia raha tsy manana mokondoha ianao, si vous n'avez pas le mental requis et mental exceptionnel, vous ne passerez pas. Même si vous seriez, ou bien du moins expert en votre domaine, professeur agrégé par-ci, professeur
amina domaine zay ataonao, anananao ny théorie fa aty amin'le mise en œuvre ianao no mipéché, ary matetika izay foana. Ary ny tena grave de zao, ny fitondrana vahoaka de mila fahasahiana sy zatra mametraka fanamby fa tsy hoe velorano amin'ny zavatra atao. Teny amiko ianao hoe fa maninona i Andry Rajoelina, i Marc Ravalomanana, ndray DJ, ndray Liety no critiquenao foana ary. Marina zany, ananan'izy mirahalahy reo le hoe à partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. De jereo tsara ny intellectuel malagasy fa voatsindry sy voabaiky ny andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Donc ils ont le mental pour le métier, pas seulement, ils ont plutôt tout favorisé, du moins tout était pour leur compte et en leur faveur. Et c'est ça, c'est là où Fleury, il s'insurge par rapport à la situation, ary manazava an'izy amintsika vahoaka. Zany hoe raha ohatra zany ny idéal de hoe sady manam-pahaizana no misy coco, no manana bilo matanjaka et exceptionnel, zay ny idéal. Fa io moa arakaraky ny fametrahana ny vavaka sy ny fatokisana amin'Andriamanitra no zava-drehetra, mila miankina amin'izay koa tsika. Revenons à nos moutons Fleury Rakotomalana. Tsapako zany tao anatin'izay zavatra rehetra hoe napetraka anao leader par-ci, mitarika par-là, pour vous dire hoe raha nisy tanora ka hoe nitatana an'izany atao hoe Club Saint-Michel zany, miaraka amin'ireto olon-dehibe, ô combien titré, plusieurs fois champion, sinon champion de Madagascar, tao anatin'izany birao zany, dia ianao vao tavikely tsy mifandraka, tsy mipibolo akory, no nanakinana an'ity Club Saint-Michel ity, dia lazaiko anareo fa tamin'izany fotoana zany dia efa se sentir hoe j'avais pas le droit de faillir. Io no tiako hitondrana ny resaka satria sarobidy sy masina loatra zany hoe anankinan'olona ny safidiny ianao, anankinan'olona ny fatokisana ianao, anankinan'ny olona ny zavatra zay eritreretiny ao anatin'ny fony ianao ka mahakarary azy, manorotoro azy anatin'ny fiainany iray manontolo. Satria tafampita any amin'ireto malagasy ohatra miaraka ao amin'ny akamo, miaraka amiko. On devient de plus en plus nombreux, hein, les ACAM. Ah, ça, je remercie le bon Dieu et je remercie vous autres, les ACAM. Tena faly ary tena fier. Je n'ai jamais été fier d'appartenir à un mouvement, même tamin'ny En Marche, et fier ianao zany anisan'ny membre fondateur an'le groupe tamin'izany moa izy mouvement, de aveo ianao navita hoe j'ai fait élire un président avec beaucoup de collaboration et collaborateurs d'ailleurs. Tamin'ity dia tena hoe tena fier, tena zay ny tena nanohana ny foko, nanomboka tamin'ny zavatra zay natao rehetra. Tsy afeniko anareo fa sentimental koa mitovy aminareo rehetra, ary zay mamora tohanako amin'ny zavatra iray izay miseho, tohana positivement na tohana négativement, satria j'ai horreur de la nullité, quelle que soit la forme. Mais j'apprécie les gens intelligents énormément. De natinona tamiko ny fatokisana
ny zavatra rehetra zay mety souci par rapport amin'ny firenena sy ny zavatra mitranga ny Madagasikara. Sachez que misaotra amiko nareo rehefa misy zavatra ataontsika, tena misaotra anahy nareo ary j'avoue que des fois je me demande je mérite ça ve? Est-ce que je mérite vraiment leur remerciement, leur sincérité? Je vous dis que je suis gêné. Complètement. Satria ny zavatra tsy tiako indrindra ary anisan'ny halako ny fandokadokafana, quelle que soit la forme. Fa miara aloako le mahita an'le olona mahita an'le indro kely ao amin'ny zavatra atao de tonga de manome solution koa izy en même temps, de mijery no avy manao projection hoe zao no tokony défi apetrakintsika indray manaraka. Fa niazany le dokadokafana tsy de voako loatra. Za tsy miteny hoe ratsy nareo, fa za koa tsy miteny hoe asa dokadokafana fa le mifandoka tsy de c'est vrai ça tsy de tena moteur loatra io amiko ahafahana mandroso, fa par des observations on peut et on pourra s'améliorer mutuellement et réciproquement. Tsapako amin'ny alalan'ny sourire na ny gaieté, ny aisance, ny facilité amin'ny fifandraisana, amin'ny zavatra atao, amin'ny asa atao, tena misy akama tena manao. Misy ihany koa aloha ny akama fetsy. Misy ihany koa ny akama mitsanga memotra. Mandinika, soi-disant ils appartiennent dans le mouvement, à un moment ils sont là, à un moment ils sont pas là. Tsisy n'inona azonao tenena momba an'izany fa il y a des gens qui sont comme ça, mais la majorité, je vous dis bien la majorité des ACAM sont des gens bien, qui s'impliquent, qui se mettent au travail sans qu'on leur demande. Je ne vais pas citer de nom, mais je vous dis, c'est une vie sociale sympathique, chacun de faillir. Izay zavatra no nametraka ny degréan'le estimako ambony be aminareo, amintsika menakavy. À un moment, le 25 juin, rehefa nivavaka ka nitalao tamin'i Jesosy, de ny zavatra tena tonga de hitako hoe tao anatin'izay de ny hoe Fleury, tu n'as pas le droit de faillir. Mafy be zany a. Miresaka moa zany tsy menatsiny ny akama satria manana ny paramètre any koa izy hoe moi je pensais aussi qu'on n'allait pas dépasser les 300 personnes. Moi j'ai pensé que 250 aurait été largement suffisant et à notre portée. Et moi je me suis borné à dire oui, faut pas mésestimer les gens qui apprécient le mouvement ACAM. Parce que c'est moi qui ressens, c'est moi qui sens directement cette pulsion, j'ai dit. On sera pas moins de 500. De Madame Amou pour mieux compter, de nos bracelets, de nos systèmes de comptage indirect par rapport au musée. On était arrivé à plus de 650 personnes. Quand vous menez un bateau, vous êtes à la tête d'un mouvement important par ses actions, important par la composition des cerveaux, de l'intelligence au sein même de votre mouvement. Vous n'avez pas le droit de faillir.
tsy azonao atao mihitsy no hoe manao organisation anao de iny ianao tona mirindrina ny organisation zay ataonao. Zany hoe ny akama zany raha ohatra hoe manao mouvement, manao manifestation, ka raha ohatra olona 3 olona 5, olona 50 ny tonga eo, de c'est un échec énorme et cuisant pour les akama. Tsy maintsy fantarinao ny fivelarana ary indrindrindrindra ny zavatra tadiavin'ireo olona manaraka anao reo. C'est là où la mission elle est difficile. Parce que les gens ils sont, même vous êtes là devant, vous vous sacrifiez. Les gens ils sont très 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 exigeants. Parce que si vous dénaturez par malheur, par manque d'intelligence, manque d'opportunité, manque de savoir, ils ne seront plus là pour vous suivre. Ils seront déçus. À partir de là, Zen m'a fait l'émission, oui, on n'est pas leader pour rien. Tsy maintsy fantarinao reo olona miaraka aminao reo, inona ny tena aspiration an'ireo olona reo, ary tsy azonao fitahan'ireo olona reo, tsy azonao andaingana. À la différence ny mouvement hafa sy zay any ambadika any, de efa niteny aho hoe moi Fleury Rakotomalala, raha sanatria tonga am'zany atao hoe filoham-pirenena zany de plutôt fautin'ny akama, fautin'ireo vahoaka manaraka ahy, satria tsy maniry an'izany aho. Fa zao Andriamanitra no malala ny zavatra rehetra, fa tena tsy afeniko fa tsy maniry an'izany aho, je suis bien là où je suis maintenant. Je vis bien. J'ai pas besoin de plus de confort. Parce que telle est la traduction d'un homme d'État malgache et un voleur avant tout. Je ne veux pas, je ne souhaiterais pas que ma famille subisse le même traitement. Étant voleur, étant corrompu, ça touche mon honneur, quelle que soit l'exigence. Je me sens fier de mon devenir et de mon statut actuel. Donc là, il n'y a pas d'embâche. Seulement, c'est le fa. Ny olona zay hiara-iasa amin'ny akama, ny olona zay mety ho fantatro kosa aloha de zao, tsy maintsy olona vato amin'ny akama, na miaraka amin'ny akama, na ketroky ny akama, no tonga amin'ny firenena. Ça, j'en suis sûr. Ce point-là, je n'en discute même pas. Satria ny référence directe amin'ny akama dia ny vahoaka. Qu'est-ce qu'il veut ce peuple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Madagascar? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Madagascar? Sans compter nos intérêts personnels. Et voilà pourquoi les gens qui composent, les gens qui viennent s'adhérer au centre du ACAM sont dans la majorité des gens humbles, malgré leur statut professionnel, malgré leur statut social. Ce sont des gens qui souhaitent et qui veulent aider leur pays, même si leur réussite n'était pas plutôt à l'issue d'une dépendance par le système malgache. Mais ce sont des gens fiers d'être malgaches et qui veulent aider leur pays. Qui ne viennent pas non plus aider comme ça, mais ils viennent avec des exigences pointues. Des exigences légitimes. Des projets qui tiennent la route.
Et voilà pourquoi j'ose dire noho ny zavatra atao maro atsy, ny zavatra atao maro aroa, tsy de ho azoko tenenina loatra eto, de moi ou de notre groupe, parce qu'ils ont leurs ramifications aussi dans le système de la haute diplomatie, leur démembrement, leur action qui s'implante directement dans la démocratie, dans la politique française, voire européenne. Sur ça, on n'a pas de souci. On n'est même pas demandeur à ce que quelqu'un vienne nous apprendre notre métier. On le sait déjà. On estime les gens sincères, honnêtes, humbles, mais qui agissent. On déteste les gens qui réagissent. On déteste les gens, on n'apprécie pas trop les gens qui viennent pour copier les mouvements des uns et des autres. Non, c'est pas ça. Zay no mahatonga an'izy hoe mafy amiko ny efa zakako fa tsy mampanino azy satria ao anatin'le fibre tedaviko mihitsy izy ary ao anatin'le souci na le hoe zavatra tiako apetraka ao anatin'ny fiainana anankiray hoe mahatsiaro anao hoe manana didy, manana andraikitra, akinony olona aminao. Tsy afaka ny raha hoe zavatra anankiray ahako ao anatin'ny zavatra zay ataoko. Meka exemple ray ianao, ahafahanao malala hoe ahoana zany atao hoe sosiana leader na hoe mitarika mouvement zany. Za zao de mahafantatra, tena fantatra pertinemment. Fa raha ohatra hitarika olona hijorojoro ery amin'ny Trocadéro ery, hitarika olona hijoro ery amin'ny place de la République ery na nation na tsy haiko, dia fantatro, et j'en suis convaincu, fa raha misy de misy ny akamaha tonga eo, folo. Et ça, c'est un échec cuisant pour moi. Fa fantatro, zay no mahatonga an'izy hoe tsara fantarinao hoe inona ny qualité an'le olona miara-miasa aminao, inona ny exigence an'ireo mpitolona ireo miaraka aminao. Ce ne sont pas des gens qui aiment trop ce qu'on appelle paraître. Tsy de zay loatra ro zareo, tsy zay loatra ny akama, fa ny akama arakaraka non seulement un mouvement qui milite pour le développement de Madagascar, mais c'est aussi qui se considère aussi comme un centre, un club de réflexion. Comme club na centre de réflexion zany tsy mandeha midiny eny an-dalambe fa ny souciany de ny développement moral, MORALE. Ato anatin'ny akama zao de tsisy an'izany hoe olona mifampikôtikôty zany. Tsy misy olona mifampijangajangy zany ato. Nefa ny maro ny akama manja, maro ny akama bogosy. Zay kosa aloha tena mba zavatra anankiray mahafinaritra be. Rehefa miaingo ny tovolahy akama de tena miainga be, tsisy zavatra detoniny zany. Hita hoe manana ny maha-izy azy le olona, hita hoe manana ny mokondohan'le olona, ny vehivavy. Tsy misy an'le fihetsika dondrona na hoe mamenatra ireny. Fa manana ny reviny ary mifampirespekte. Tsy misy zany hoe ato amin'ny akama hoe manja lesy mivadiny SG fa ndao kôtina. Lavitra amin'ny akama zany. Lavitra amin'ny akama zany. Ary zay no mahatonga an'izy hoe
sain le mouvement SAINT ary sain koa le zavatra tedavina. Eo tompoko lasy tompoko avy mampavetratra ny adidin'ny Florida Kotomalala noho le fahendrena lehibe anananareo. Miezaka, je dois faire beaucoup d'efforts que je m'impose, beaucoup de discipline pour que je ne puisse pas me planter, sinon tomber dans les erreurs. Beaucoup croyaient que ni critiquer n'andavalmanana dia tsy havitana ny tolona. Actuellement, les gens ils me disent vous avez bien fait parce que au moins actuellement misokatra ny masonay ary ohatrany adinidininy hafa ny nataondra valomanana ny nanakajany malagasy amanjatony. Ohatrany adininy hafa ny nanaovan'ny gara valomanana ny hoe aza lambo. Fa de aminay ne président zany lambo zany. Tsy mihinana lambo zany ne zay président amin'ny faritra avaratra iny. Fa vitan'ny gara valomanana ny nanao anay hoe azaina zany hoe lasa lambo zay. Tena hoparazana zany ary hopareny zany monsieur le président, tsy ho zakanay mandrakizay. Ka raha izany raha valomanana zany narovarovanao teo. Zay no natonga anay koa ny sceptique taminao président tamin'ny vonalohany. Anao karaha on dirait vous étiez avec Valomanana. Et on était un peu froid à votre égard, même si dans tout ce que vous disiez, c'est moi qui tegom korana zalay. Gasvaza. Mifangaro ny teny frantsay, mifangaro ny teny malagasy. Anay navozo. Tsy azonay le fandehan'le raha fa lerana ianao. Namanga andravalo, nous on était contents. Voilà le fleuri qu'on connaît. Mavesatra le izy ary ianao tsy maintsy mahalala ny lalana iangana sy ny lalana iafarana. Tsy ravalo no ahongana ny Andry Rajoelina araky ny lazaiko foana. Fa farafaratsiny mety tafiditra ao anatin'le dinamika fanonganana izy. Ary tonga de lazaiko eto raha zay ny zavatra mitranga ao anatin'le dinamika fanonganana izy de tonga de lazaiko eto tsy afaky ny eritreritra koa raha Valomanana ny andray sy niditra ao anatina transition anankiray. Satria matoa mandeha ny dinamika fanonganana anankiray araky ny ampianariko sy lazaiko sy ampitaiko eto foana dia aura tsisy dinamika mandeha anankiray ka miakapoka hatrany amin'izany hoe fanonganana na hoe miongana le fitonana tsisy caution pays major. C'est maintenant quand vous êtes leader d'un parti, vous n'avez pas intérêt à vous planter. Vous n'avez pas intérêt à tomber dans les erreurs, dans les errements. Zany hoe raha ohatra anao manao manifestation anankiray midina an-dalambe. Pour le cas de la France, il y aura 500 personnes. C'est pas beaucoup encore. Minimum dans les 2000 personnes. Là, c'est une réussite. Ka rehefa tsy mety aminao le izy raha matoa landy misy raha maro tia dia aza mihaino. Satria marary anareo ane le zavatra teneniko eto. Ary zay mahafantarana hoe nareo tony tsy akama fa rehefa tsy ampy argument dia mipetratrary. Ohatran'izay koa raha matoa lahatra zafonome ny manao velomanareo ny mety. Le izy tony manko tsapan'dareo hoe nisy échec nataon'dareo tsy maintsy hiresaka an'io le ry zao rapitra. Tsy maintsy
Satria tsy maintsy ampitaina amin'ny malagasy ary efa nilazaiko teto hoe kare olo ty fitaritaritan'olo idina an-dalambe ty nefa ianao tsy ampitato akory. Matoa ianao mitarika ny olona eny an-dalambe de ny olona mihitsy nefa mangataka an'le izy fa azafitahana le olona hoe za mitolona ho an'ny Madagasikara mangataka fitolomana ohatran'izao nefa manana problema ianao amin'ny politika tianao apetraka, manana problema ianao amin'ny fitadiavanao n'izay zavatra eritreretinao any fa ny any zavatra ohatran'ireny de raisiko hoanatra hoa zay mitarika mouvement hoe fleurir. Imagine que c'est toi qui amènes des gens sur telle esplanade et telle esplanade. Il n'y aura que 10 personnes, 50 personnes. Comment te sentiras-tu? Eh bien, moi, je vous dis tout de suite, je démissionne. Deux. Tout de suite, j'arrête tout. Pourquoi? Parce que tany amin'ny safidina lalana hitondrako azy zany le olona mandeha de aloha mijanona satria tsy mouvement rassembleur ny zavatra ataonao. C'est un mouvement isolé. Alors là où c'est grave, c'est que vous pensez que vous créez des mouvements de la sorte et que les gens ne vous observent pas, c'est-à-dire les gens ici en France, ils vous observent, ils vous suivent de regard attentionné. Chaque mouvement en France est suivi. Ne rêvez pas. Et à partir du moment où nous micro-manifestations, ça ne compte pas pour les gens. Ça ne compte pas et vous ne serez même pas considéré. Voilà pourquoi une bonne partie des portes en France vous sont fermées, parce que vous êtes maladroit. Oui, voilà. Je ne peux pas, jamais, y engager Nekama, Idnenendalambe, satria fantatro ny responsabilité ny majorité ny membre ny akamo. Na ny makasara an'ireo olona ireo fotsiny ary avoaka amin'ny Facebook efa formellement interdit ato anatin'ny akamo. Ce sont des gens qui aiment agir dans les coulisses. Ce sont des gens qui détestent les wear-wear, les paradragues, les intéressés. Miresaka politique anao zao anao hoe tena mahantra le firenena mais quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Anareo miteny an'izany reny teo daholo. Ce qu'on a vu, c'est que rapide be de vita ny tranonareo. Rapide be de manana trano tapitapoka nareo nefa ny rehefa jerena na ny on les écoute s'exprimer mais on se demande les bandits des la société mais quand ils s'expriment tena te hisitrika any ambanin'ny tany ianao tena ozy ianao ahoana ary zany? Inona ny référence, inona ny mesure, inona ny critère mitondra amin'ny firenena eo ary zany zavatra zany no mahatezitra ny akamo. Miezaka mafy Andry Rajoelina, miezaka mafy Marc Ravalomanana miteny teny vahiny fa tsy izay ihany ny référence efa nilazaiko teo hoe na tsy mahay ninona ary ianao fa anananao le coco, anananao le mental mampidévelopper an'le firenena le petit ino izy teo ny déclic hitondrana ny firenena mivoatra efa ianao zay ny kadada. Tsy nisy nefa izay fa ny fidianana avion personnel na ny confort personnel na ny kajiana atao anatin'ny firenena io à chaque fois zany le malagasy voafitaka foana ao anatin'le resaka. Mila fahaizana
Za tsy miteny hoe manam-pahaizana. Mila fahalalana. Famantanao ny olona miaraka aminao, ny zavatra atao, fa tsy mandeha mitsefatsefaka manala baraka tena amin'ny zavatra rehetra zay tokony hitondrana ny olona hafa, satria au lieu d'être fier zao le olona hoe nous appartenons à tel mouvement, lasa menatra amin'ny tsy azo afangaro amin'ny mouvement akama ho satria ny akama tsy porté directement sur la politique. Peu d'akama ao anatin'ny membre ny akama ny intéressé amin'izany hoe place politique. Raha teny anankiray zao de ozy hoe ahoana moa ry bainina nandeha hodiko an'i Madagasikara hoe ataonao ministre. Chiffre d'affaires en société ako minimum par jour gagné hatrany amin'ny 4500 €. Minimum aux les. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment minimum. Et quand je regarde la taille de son entreprise, il n'a pas tort. Des années aussi, on va dire, je m'intéresse à la politique. C'est pas la politique pour avoir de la place ou un poste. C'est la politique pour développer mon pays. Je me sens redevable par rapport à mon pays. Ary nul, c'est tonga ka nieritseritra ny développer an'i Madagascar uniquement et seulement izay olona zay m'intéressé anao. Ka zay ny tediavintsika, zay no apetrakintsika. Je suis entièrement d'accord. Ny majorité andreo akamireo madame anankiray zay facile dans les 18 000 € karamany par mois en tant qu'indépendante. Zany ataonao ministre des Finances tsy m'intéressé anao. Et c'est vrai, 18 000 pérennes, sans souci, tsy mahazo latra na oba hoe toy ny mpangalatra, zafady. Mpangalatra na mpanodikodina harem-pirenena. Fa ny olona m'intéressé anao de ny olona i-développer, zany olona zany anie nandany vola aman-karena amin'ny resaka propagande amina olona anankiray ohatra. Le olona ray koa malaza mandrehitra atody. Ambakainy fotsiny eo anao. Mais un slogan matevitevina mino fotsiny ihany de lasa koa mivendrana. Izy mahavita trano ngeda be ry faravohatra ry. Ny tombony izy inona ny eran'i Madagasikara. Ny tombony magro en même temps fitombin'ny ny fijanonany sy ny dirany tao anatin'ny politika. Zany tsy hitandra malagasy zany. Mila olona manazava amin'izany ary mila olona voaopa isan'andro isan'andro eto hatramin'ny hoe nifinao amboary voaopa hoe zany ve mba zavatra lazainao sy ny karazany. Tiako tenenina anao hoe tsy moramora ny zavatra atao eto amin'ity zavatra ity ary ny tena enjana amin'ny zavatra atao ohatran'ny tony dia ny olona mpanaraka anao no mila jerenao akaiky. Autrement, c'est de la folie ozy ny akam'izay. On n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit de me planter. Dikan'izany maro ny zavatra tsy azoko atao ary maro ihany koa ny zavatra zay tsy maintsy andeferako anatin'ny fiainana. Tao anatin'ny réception omaly zao satria 3 occasions le izy zany tena tsy afenina. Nifanaraka izay akamo hoe niasa be zay tamin'le 26 juin dia reconnaissance en président de hoe il faut trouver l'occasion pour qu'on fasse la fête ensemble. Ok. L'occasion s'était présentée, c'est-à-dire la célébration de notre 9e année d'anniversaire. De niezaka hoe tsisy akama miasa na hoe mandray andraikitra amin'ny zavatra atao ao fa zany tenenareo fa au moins 10 miaina tamin'ireo akamireo de tonga de nirotsaka nandray anjara. Nahita hoe tsy ho vitan'ny président rery ty na de nisy olona nanampy ary teo de tena nandray andraikitra.
Pour vous dire, oui, mahafinaritra e, tena mahafinaritra. Tao anatin'izay koa ny pendaison de crémaillère. Ny anniversaire amin'ny mariage moa zany eo ihany. Fa de tena samy izy, sans arrière-pensée, sans aucune hoe fieritreretana zavatra hafa ny akamo. On était à peu près une bonne centaine. C'est moi que les akamo, 70 invités, nous arrêté ni calcul. On était une bonne centaine, malgré les absents, qu'on ne va pas vilipender. Enfin, bon, une centaine, il y avait beaucoup d'ambiance. Pour vous dire que on a un terrain, l'espace à 300-400 mètres carrés maximum. Il y avait deux ambiances parallèles. Ceux qui se mémorisent leur vie ancienne à Madagascar, leurs bons souvenirs, ceux qui aiment danser, avec notre DJ maison, avec notre chanteur maison, complet, une équipe à tout. Alors, resaka animation, c'est resaka événementiel. Bref, ny tiako atongavana de zao. Ekeko mafy ary hoenjana ny lalana diaviko, raha miadaladala de potika satria tsy mahay ninina ary tsy mety amin'ny eritreritrin'ny olona inopportun ozy ny fitenenana ny zavatra tenenina. Tadidio ihany koa nefa fa raha leader anao tsy maintsy mitarika ny olona any amin'ny zavatra mety zay tsy voatery hoe tout de suite l'izy mazava aminy. Vous devez vous frayer seul le chemin, mais la victoire pour ce chemin-là ne vous appartient pas. La victoire en question appartient à ceux qui vous suivent. Très, très important comme philosophie, parce que eux aussi, et surtout eux, ils militent, certes avec leurs convictions, mais des fois, vous, en tant que leader, il y a des choses que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez jamais partager. Donc vous encaissez les coups, vous encaissez les critiques, vous encaissez les observations au sein même de votre association, au sein même de votre mouvement. Mais heureusement, j'ai en face de moi, j'ai avec moi des gens qui reconnaissent très rapidement leur tort et qui reconnaissent aussi, oui, Aitilin tenin président, azafady président. Déjà le atsoina hoe président tsy sakako. Tsy mety amiko zany ao bainany tiako. Tsy voatery mazava amin'ny olona ny lalana andehanana amin'ny voalohany, fa il faut que vous soyez certain du chemin que vous menez les gens. Et petit à petit, step by step, ils doivent être informés. La victoire contre les enfants, la famille avec manque ne m'appartient pas. C'est la fierté des Akans, c'est une victoire qui leur appartient. Ça, j'en suis convaincu. Raha ohatra resy teo, afa-baraka teo, dia zany ny tompon'ny faharesena sy ny fahafatam-baraka, sy ny akama mihitsy. Seulement les Akam après, ils seront plus fiers d'être Akam. Là, ils sont fiers. Parce que cette victoire, cette étape leur appartient entièrement à 200%, parce qu'ils ont milité dans l'ignorance de ce qui les attend, plutôt, et aussi sans le savoir du détail, sinon des détails, concernant le Fitzgerald en question. Voilà pourquoi la victoire en question leur appartient. À 200 à 2000%. Misaotra SC2 voaray ny boke, tsy voavaly maly fa hitanao
occupé be moa ary izahay mivady no niezaka niaraka tamina mpanampy anankiroa nandray ny olona rehetra tonga teto moaly. Misaotra anareo mivady, je vous remercie sincèrement, ça nous a vraiment plu ary tena nitouché anay le izy pour l'attention et pour le geste aussi. Même vous êtes à distance, vous êtes à une question de frontière en Genève, ça nous a vraiment touché. Merci beaucoup. Zay le izy, ny fandriako dia tsy hoe aty amiko any exclusivement, ny hoe on n'a pas le droit de se planter, fa mba hifampizaraintsika ihany koa, mba ho modely rehefa miseho sy miaraka amin'ny olona any, ary mametraka an'le humilité koa hoe iala ve dia akama, avelohan'ny olona hiteny, et on prend l'observation, on améliore notre mouvement. S'il y a des mots à dire pour mettre les gens à leur place, n'hésitez pas non plus parce que ilaina ihany koa ny manana personnalité ao anatin'ny zavatra atao. Omaly am'le réception zany, amaranako azy, tonga de efa voaresaka moa zany le réception. Ny zavatra tena ngeda be tao, ary tena nanohana ny rehetrarehetra de zao. Ny kabariny, parce que ma fille, elle a tenu à prendre la parole. Donnez-moi le micro, je vais parler. Je peux vous garantir, on vous fera écouter. Fa tsy maintsy mbola miresaka amin'ny ino izy teo, miresaka amin'ny technicien any amin'izany, dia ifampizarantsika eto. Ramatoa misy ara-maro ty a. Eto amin'ity fandaharana ity tsisy resaka démocratie. Aleo azavo zay resaka zay. Fifampitezana no atao eto amin'ity émission ty. Ka raha olona hitondra virus ohatranao ny andehanany eto dia manao velomanao no mety, zay ny fanaonay. Mandrapiananao. Dahotrika nanakoako ty hery ty omaly, ka dia mbola averina amintsika menakavy any ny ity ratsika ty satria tsy afenina fa tena nanakoako izy ary nahafinaritra rehefa tao anatin'ny fandraisana an'ireto membre vaovao amin'ny akama, membre actif zany, ny akama daholo. La nature est essentielle. Et si nous la retrouvions là où nous passons un tiers de notre vie? Kipli rend vos nuits plus saines et confortables grâce à son matelas naturel. Kipli, dormez pleine nature. Je suis de pomme ty fa so gaganareo mieritreritra champagne mitrareo tsisy mponina mihitsy. Izay tapa-kevitra nandeha maro no tafita, sady nahazo zavatsoa ny masoko no nahita. Fa izay nifidy-janona kosa valala tiandrefasana, ireo olona zay osaosa efa lasana. Fa izao izany efa ela no tapa-kevitra fa niandranao fa anyhoany mbola nisy azo antenena olovantsika, ka tinova miaraka aminay, ka tinova miaraka aminay, ka tinova miaraka aminay, malaky amboa, ka tinova miaraka aminay, ka tinova
fanafody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo ampitso fa izay mifidy janona kosa tsy tonga tany miadidino miagosa mienalany fa izao izany efa elano tapakebitra fa miandranaoa fa anoane mbola misy azo antenena olovansika katinova miarakamna katinova miarakamna katinova miarakamna malakiarbu katinova miarakamna katinova miarakamna katinova miarakamna malakiarbu Katinova, miarakamna, Katinova, miarakamna, Katinova, miarakamna, malakiarbu. 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 Zay irzay moa ohatrany karazany hoe inona ny akama mihitsy zany a nangatahana sy niarana tamin'ny Andriamatoa Ray aman-dreny Pierre Bruno izay irzay ary tsy afenina fa nahazo tso-drano tamin'ny fampiasana azy isika menakavy. Izy tenany mihitsy marihana moa fa tsy salama Pierre Bruno ka ho atsika le nijoro sy nitsangana nanampy azy ary ho atsika izay mbola tsy nanao koa dia malalaka ny fifandraisana aminy tsy mandalo aty amin'ny akama ny vola tompoko fa tonga dia ho anareo izay mazoto amin'izany tonga dia alefa any aminy mananjanaka vavy izy miandraikitra amin'izany. Tsy salama Pierre Bruno ary efa manomboka mba memety izy amin'izao fotoana izao manao rééducation fa ilaina ny manampy Ray aman-dreny surtout hoe ampiasainao ny sangan'asany miangavantsika menakavy mba hanampy azy ao anatin'ny ady amin'ny tsy fahasalamana izany. Resaka momba n'ity atao hoe manara-penitra ity isika dia sady ampiarahantsika amin'ity le hoe volabe ny Banque mondiale mena ny Andry Rajoelina sanga 1 milliard 100 millions izy teo na ohatran'izany. Manara-penitra ity tolo-kevitra ity dia avy amina akama anankiray eo ay manko le tiako lazaina keo hoe na misy lanonana zany ary dia tsy afaka akory ianao nieritreritry ny sotro be satria raha pitsy anao mbola hanao émission ary mila lucidité ny fanaovana an'izany émission zany fa tsy hoe avy iteniteny foana eo satria tsy maintsy misy foana ny olona manao provocation idéstabiliser anao ary vitany mihitsy ny manokatra
manokatra compte rapide be ahafahany miditra aminao sy mametraka satria zay ny mission anisy ny karazana. Kanefa na izany zany dia tsy maintsy mitandrina foana ianao na amin'ny fahasalamana koa raha par rapport ny zavatra ataonao amin'le contrainte zany sy ny karazana. Dia ni-interpeller io camion hoe président fa ino loatra moa zalahy entre nous on se tutoie, il n'y a pas de souci. Ino loatra moa président ity manara-penitra ity de bref zarainy teo le izy fa ho azavaiko amin'ny alalana éditorial ny hevitra io akamy. Ao le izy ary tena marina mihitsy ny teniny satria tsy laingy le izy. Tamin'ny andronay dia malgasisation ny zavatra tena gravy dia ny zanaky ny mpanana nianatra tany amin'ny école ny teny vahiny lycée français Saint-Antoine ESCA Saint-Michel tonga dia nanaraka ny fanagasiana fa zany école teneniko zany collège zany tsy nanaraka. Zany hoe tena misy développement à 2 vitesses zany. Il y a l'autre vitesse qui sont pour les riches. Les mahitahita sy matretre de l'autre vitesse, la seconde pour les mafiades, sinon moyenne bourgeoisie. Zany hoe efa mifole aty amin'le mafiady zany reo. Dia tamin'izany zany natao hoe manara-penitra zany le gasy manara-penitra de malgasisation. De rehefa mifanena dia rehetra zanaky mahitahita entre eux miteny frantsay ranoray entre zareo fa le zanaky ny mafiady menatra na hiteny frantsay azy satria miambakavaka. Taty aoriana tonga Ngiandro Rajoelina ny dictateur ihany manko ny mpanao zavatra ohatran'izany mba hahafahany mametraka pour que leur pouvoir soit du moins pour asseoir leur pouvoir de mamorona atsangatsy manorana eo izy de tonga ny hoe manara-penitra. Ok, soit hôpital manara-penitra tenitehaka atao ny malagasy ary faly fa mialany ny hôpital manara-penitra. Io ara fanarary l'un des ray aman-dreny de Andry Rajoelina. Beaucoup ont pensé que mety introduit anatin'le any amin'le hôpital manara-penitra io olona marary io. Ray aman-dreny ny Andry Rajoelina io inona ny zavatra nitranga? Nilomay ny avion privé, tsy haiko amiza ny tompony, nitondra ny olona io d'urgence tany Maurice. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe manara-penitra amina ahoana ary zany io hôpital io. Marary ny premier ministre, marary ministre évacué à la Réunion, France, Maurice, izy menakavy. Tonga ny coronavirus, malaza fa any amina klinika anankiray no misy ny vaksiny, ary raha tsy te handoha vola ianao dia milahatra mandritry ny adiny firy eny amin'ny hôpital manara-penitra. Zany hoe niverina tanteraka au galop le à 2 vitesses. Frappé krananao hoe manara-penitra. Ny malgasisation de fialana amin'ny colonisation. Nefa n'izy menakavy miazakazaka de plein fouet ao anatin'ny zavatra io.
Manara-penitra indraindray ary ianao tsy tafidy dao akory fa any amin'ny zira any amin'ny Ravangy Andrenavalona na any amin'ny hôpitaly be Felatanana. Fa le seul hôpital manara-penitra entre guillemets Gérard Rubrique fa tsy takatry ny budget-nao raha tsy hoe fonctionnaire anao. Ny clinique privé zay andoavana vola aman-karena dia matiny ny tsy fahafahana mandoha vola eo anao ary taraiky eo anao. Ny tiako lazaina dia zao, c'est pas si manara-penitra que ça. Raha manara-penitra io dia na ny vaccine Andrew Rajel zay tsy Covishield. Ny vaccininao Covishield nomenanao dia amin'izay certificat-nao tsy tafiditra aty Frantsa. Ary raha ohatra ianao te handeha aty Frantsa dia tsy maintsy amina klinika anankiray ianao manao vacciny dia tsy Covishield io. Kid du manara-penitra. QUID. Olo malagasy havako, namako, akama, akaiky. Izany ilay atao hoe paopina bisikileta. Rivotra fotsiny. Rivotra. Paopy rivotra fotsiny. Izany ilay atao hoe vavangisa. Tonga Arnes. Vavangisa fa lasa hoe ga fotsiny dia gaga mandra-pahafatinao anao. Fa io tsisy mandeha amin'ny gelone. Hoy le ranaman zao hoe tsisy morgue akory, tsisy WC akory. Zany ve hôpitaly manara-penitra. Tsisy WC akory izy. Raha marary Andrew Rajel tsy hidro amin'ny hôpitaly manara-penitra mihitsy izy. Jamais. Raha sanatria marary membre gouvernement anankiray, jamais. Il se fasse expédier soit à La Réunion, soit à l'île Maurice, soit en dehors de ça. Ao anatin'izany ny fampianarana. Manara-penitra par-ci, manara-penitra par-là. Mahavita an'izao tsika. Mierika ianao jerenao ny aorian'ny filoham-pirenena. Ireto zanany anankitelo tonga haka-vakansy aty Madagasikara. Fa tsy maintsy tonga dia ampahafantarina ny malagasy iray manontolo hoe ireto no mpandrovana raha iny ary tsy ho eto amin'ny fitondrana intsony. Fa tsisy mianatra amin'ny école manara-penitra ireo tompoko. Ho an'ny malagasy tsy manana moyen, ho an'ny malagasy tsy tafavoaka firy amin'ny fiainana, ny tenenana an'io hoe manara-penitra. Fa rehefa rapitra ianao, maraina ianao, hafa mihitsy ny hoe tia formé tany Suisse na hoe formé tany Frantsa. Zay le zanaky ny manam-pahaizana, tsy le hoe manam-pahaizana fa le napiditra tao anatin'ny sainao hoe ary nitehaka ianao tamin'izay andro hoe nahazo toeram-pianarana manara-penitra. Faly ianao tamin'izay fa tsy fantatra hoe misy fitaka be vava ary fanjonoana may ary vaika ao anatin'izany atao hoe manara-penitra izany. Fa manara-penitra ho anao vahoaka io fa tsy izay le fenitra amin'ny Andrew Rajel mpitondra fanjakana na teo aloha na amin'izao fotoana izao amin'ilay zavatra izay atao. Tsara ny fampianarana, ilaina développena ny fampianarana ozy ngaravambanana. Nianatra tamin'ny zanako tao amin'ny American School anie zanany. Dia mety hiteninareo hoe ianao koa ary nanao zany. Azafady. Je n'ai jamais dit hoe ary mbola tsy niteny mihitsy ianao indray mandeha raha hoe izao no fampianarana ao Madagasikara, izao. Za pertinemment convaincu fa tsy tokony io
ny fomba fampianaranao Madagasikara, cadre pédagogique, cadre logistique. Fa raha tianao no anakarena, dia io ny fototra voalohany. Raha tianao ny anakarena, jerena ny fetoam-piainan'ny mpampianatra. Mba tsy ho lasa Scooby-Doo ny entin'ny miasa, mampataloha jean ny entin'ny miasa, rovotra. Ka tonga am'le tenin'ny flou na représentant ny UNICEF à Madagascar hoe la majorité des enseignants, la majorité aussi, je dis bien, n'avait même pas, du moins n'avait pas le minimum requis, pour ne pas dire oui, capacité intellectuelle requise amin'ny asa zay atao. Mahamenatra sady mampalahelo. Ny tenin'ny Angela Merkel hoe rehefa mikritika ny syndicat zao maninona karama amin'ny mpampianatra no ambony indrindra ny Allemagne, dia hoy izy hoe fa iza moa no nampianatra anao ho tafavoaka ohatr'izao, dia tapony mito amin'reto syndicaliste, dia nanaiky fotsiny hoe tsy maninona nampikarama azy mpampianatra. Nahazo vola ty Andry Rajoelina, faly ery, satria efa tena au bord de la faillite Madagasikara. Na izaho zao raha tsy afeniko faly. Fa zao raisina tena exploit énorme ary ngeda be efa zahoany Andry Rajoelina vola io. Mangataka atoko, mangataka ny vahoaka malagasy hoe eny ndao fa exploit io, fa ianao no nangataka an'io, zay fantatra hoe fa tsy ianao no nangataka azy, fa rehetra vahiny mahatsapa hoe mila fanampiany Madagasikara fa tafiditra amin'ny canal, tafiditra amin'ny krizy. Raha ianao sanatria nanao azy dia mba ho vitanao malagasy ny budget programme zay nangatahana ka nazahoana an'izany vola zany, na ny correspondance tamin'izany. Fa ny zavatra fantatro dia ny firenena matanjaka ils se sentaient obligés d'aider Madagascar. Voilà pourquoi la Banque mondiale a tenu à aider Madagascar. Même troso io na ohatran'izany. Satria raha ohatra tenina hoe grandiose le izy, dia tena lazaiko hoe na 6 milliards azon'Andriamatoa Rajaonarimampianina taty à Frantsa le 3 décembre 2016 raha dia tokony ho kely. Fa tsy izay ny zavatra mitranga. 1 milliard 100 millions ny azon'ny Andry Rajoelina. Ampadiny ny azon'ity filoham-pirenena anankiray teo aloha ity, ery Rajaonarimampianina, nefa ny fidedaka Andriamatoa Andry Rajoelina dia takany nahazo 25 milliards de dollars izy. Io le lazaiko foana hoe misy marathon. Amin'ny marathon tonga voalohany ny hodikafana. Fa amin'ny marathon zay participer efa ny Andry Rajoelina dia izy tonga farany. Farany adiny 4 après ny anaovana scène sy ny anaovana cinéma ary iteafana n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Zay izy zay. 1 milliard ny azony, asangamba mety mitovy amin'ny Kenya izy raha mifieritreretany il y a 6 mois de cela zay nahazo 2 milliards na 3 milliards izy zay. Da tsy tsapany Andry Rajoelina mihitsy. Pourquoi on donne ça à Madagascar? Pourquoi Madagascar octroie telle aide et à un tel montant? Tsy manazava an'izany Andry Rajoelina fa ho an'ny vendrana zay miara-mifandinika aminy sy mifanoratra aminy dia vola be zany hitantsika hoe ny hita tanany azy sy ny karazany. Andriamanitra hitahantsika rehetra amin'ny zavatra atao sy ny zavatra mety amin'ny firenena. Saotra betsaka tokony tamin'ny fiaraha-miasa sy fifanampiana tamin'ny le réception natao omaly
afapo tena hoe afapo tanteraka izay telo menaka tamin'ny hetsika sy ny fomba fanehoanareo an'izany. Tain'Andriamanitra tokoa mandra-piona daholo veloma tokoa.